Miarabantsika rehetra Muriel Razafintsalama miaraka amin'ny fankatsary sy Evie Eternal Vision mandray anjara izay amin'ny 10e édition du Salon du Mariage. Muriel Razafintsalama moa dia service de mise en beauté à domicile, izany hoe na mety hoe marié ianao na monjy événement tsotra fotsiny ianao dia afaka mandray an-tanana tsara ny fikarakarana ny bika aman'endrika ao izay amin'iny jour iny. Dia service-nay à domicile daholo, izany hoe tsy mila se déplacer nareo fa zahay no mandeha manantona anareo. Ny fankatsary prod sy ny Evie Eternal Vision dia efa maty anana tanteraka ny amin'ny fikarakarana sy ny fikirakirana ny sary sy ny vidéo, ary afaka manome fahafaham-po anao zahay satria efa maro ny traikefa anananay ny amin'ny tontolon'ny sary sy vidéo. Muriel Razafintsalama, fankatsary prod sy ny Eternal Vision dia manome fotoananao ny faharoa, fahatelo sy fahaefatra ny volana martsa ho avy izao ao amin'ny stand numéro 74 ao amin'ny village Foirandota-penaka. Misy ihany koa tolotra omena anareo izay tsidika sy manao réservation amin'ny fotoana io. Koa manome fotoananao Muriel Razafintsalama, fankatsary prod sy Evie Eternal Vision ny faharoa, ny fahatelo sy fahaefatra ny volana martsa ho avy izao ao amin'ny stand numéro 74 amin'ny village Foire amin'ny 10e salon du mariage.